midera ny Jehova ry firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famondram-pony Andriamanitsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehova. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra rainy masina izay ny an-danitro. Andriamanitra tompony zava-drehetra. Andriamanitra mendrika ny voninahitra sy ny haja. Tonga idera ny anaranao izay amin'ity maraina ity satria ianao no ny heviany zava-drehetra satria mpamorona ianao. Ary mbola ianao koa no heviany famonjena satria Andriamanitra mpamonjy. Koa ankehitriny ray eo raha miantso ny anaranao izay mpanatrehanao an'izao fotoana izao izay atokana hanomezana voninahitra ho anao ary atokana koa mba azonay famelombelomana ara-panahy dia aoka ny fanahinao masina hibitsika ao am-ponay tsirairay avy ka na ny hira na ny vavaka na ny zava-drehetra izay hiseho eto dia mba ekenao izany ary akasitrahanao voninahitry ny anaranao irery ihany. Misaotra Tompo noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehova. Sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Eny, izay tsy manao ratsy fa mandeha araka ny lalany. Ny lalan'ny lainga no esory amiko ary ny lalanao no anasoavy ahy. Jehova, toro ny lalan'ny didinao aho dia ho tandremako hatramin'ny faran'izany. Omeo fahalalana aho mba hitandrina ny lalanao. Eny, hitandrina azy amin'ny foko rehetra aho. Amen. Amen.
zao tsika dia hiaraka andohalika hivavaka ho an'izay afaka, an'izay tsy afaka dia mamitsangana. Mbola misaotra anao izay Andriamanitra ray izay nahefa ny zavatra rehetra noho ny mbola famindramponao sy ny fitantananao anay. Ka mbola tonga soamantsara eto indray idera sy ankalaza ny anaranao noho ny amin'ity andro fitsaharana izay nomenao anay ity. Andriamanitra, ny dera, ny laza, ny voninahitra, ny haja rehetra izay atolotra ainao eto, dia oka mba ho raisinao izany ary ankasitrahanao. Avelao ny heloka ihany koa Jesosy raha nisy tsy araky ny sitraponao, raha tsy araky ny sitraponao nataonay, na tamin'ny fiteny, na tamin'ny fihetsika, na tamin'ny fisainao izany. Tompo malalo, mba ho diovinao amin'ny ranao soa izay ka ho fotsy mangatsangatraka amin'izao ora sy fotoana izao. Ka mba ho afaka hideranao amin'ny fahafenony. Tompo malalo, ny fanahiminao masina ihany koa amenoiny anay tsirairay avy, n'aiza n'aiza misy anay amin'izao ora sy fotoana izao. Izay rehetra tonga mideranao dia feno izany. Tompo manatre izao fotoana izao. Dia anao rery ny dera sy ny voninahitra amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Amin'ny fisaorana an'Andriamanitra feno tafotafo amin'ny fifaliana no ifampiarabantsika mianakavy tonga eto amin'ity toerana ity feno fahasalamana, feno hery sy tanjaka ary feno fanantenana ko miarabantsika tsirairay avy. Singanina manokana misy ve amintsika ireo sambany vao tonga eto dia angatahantsika izy mba hitsangana, mba ilaza ny anarany ho fiarabana azy manokana. Tsy misy olona vaovao fa itsika izay efa tonga teto ihany dia mirary sabata mahafinaritra ho antsika. Fa arabaina manokana ihany koa ireo izay manaraka an'izao fandarana izao amin'ny alalan'ny internet satria fifaliana tanteraka no anaovana ny fideranan'Andriamanitra eto anio dia mirary koa fifaliana ho anao izay mijery azo fafinaretana ary hitondra aina sy hery vaovao anao ny fanatrehana an'izao fanompom-pivavahana izao. Mariky ny fampiaravantsika izany dia fanofanofantanana tsika rehetra. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors.
Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Nous arrivons au moment des dîmes et des offrandes. Il y aura 2 passages, un premier pour les dîmes et les offrandes et un deuxième passage pour le projet de construction d'église. Iaraka ivavakantsika tompoko. Endry Andriamanitra tsara indrindra izay rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Feno fisaorana ny tafitafy ny fonay satria na dia kely sy bitika azahay dia lehibe ny famindraponao ny tantana anay tsara azo tonga eto amin'ity toerana ity. Raha eo efa nanandratra fibebahana teo anatrehanao izahay. Enganeo akasitranao izany fibebahana izany, fa amin'izany fibebahana izany Andriamanitra no anoloranay ny fonay, ny sainay ho anao. Tsy mahantra ianao ka hangataka aminay raha manome an'izao fanatitra izao izahay. Fa tianao Andriamanitra ny anananay fo mahay mizaha, fo mifankatia, fo mahay miala amin'ny fitiavan-tena, dia nataonao manao fanatitra izahay. Misaotra indrindra ary ho an'ireo namanay izay tsy afaka nanolotra, raha eo ianao mahita ny fony te hanolotra ho anao. Raisy ny fony izay torotoro,
raisy ny fibebahan'andriamanitro ary zao fanomporovavahany zao miaraka amin'ny fibebahana sy ny fanoloran-tenanay dia oka hoanitra manimpofina eo aminao koa ny talenta ny hira ny vavaka ny vola ny fananana ny fotoana zay ataonay fanatitra androany raha io engany tonga falebiazana eo amin'ny asanao ny tonga voninahitry ny anaranao zany ia ny teninao zay androany satria manana tombotsoa manokana nomenao an'izany fotoana zany fa te hiresaka aminay ianao misaotra ray malalo manome ny mpanomponao nay sy ny pasteur Elionera Jaona mba ampitondrainao ny teninao anay kosikafo ny fonony tsirairay avy nareo zay mijery ny internet na zay manatrika eto mba ho fo lonaka afaka iasan'ny teninao afaka andray fananarana ary afaka hitahiry amokatra amo fa tsy hitazana zany teny zany ho fahatsiarovana fotsiny fa ho amin'ny fombiazana sy ny fahalebiazana mandra-piaviny tompo raha eo dia nao no ametranay andreo olona hitondra ny teninao reo fa hiasa mahery ianao ary ampangina ny hery hafa rehetra ianao ka ahita ny voninahitra anaranao zay androany misaotra ny amin'ny anaran'i Jesosy amen. Zao dia hiaraka hamaky ny tenin'Andriamanitra tsika zay ho hita ao amin'ny tantara faharoa toko faharoapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Manasa antsika hanokatra ny baibolitsika tantara faharoa toko faharoapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Rehefa hita dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary noho ny afaka izany dia avy hiady tamin'i Josafata ny taranaky Moaba sy ny taranaky Amona mba amin'ny any ankoatry ny Amonita. Ary nisy tonga ka nanambara tamin'i Josafata hoe indreo misy olona betsaka avy any andafin'ny ranomasina dia avy any Siria ho avy hiady aminao. Ary indreo izy ao Azerontamara anjedy zany dia natahotra Josafata ka nanatrika tsara hitady an Jehova sady niantso andro fifadiakanina ho an'ny tanin'ny Joda rehetra. Dia niangona ny Joda hangataka famonjena amin'ny Jehova. Eny avy amin'ny tanan'ny Joda rehetra, avy amin'ny tanànan'ny Joda rehetra hitady an Jehova izy. Amen.
ma source de joie. Il m'a redonné la vie, la vraie vie, par sa victoire à la croix. Chantons, chantons la joie tous ensemble. Faisons à notre Dieu la plus belle des offrandes. Chantons la joie tous ensemble. Faisons à notre Dieu la plus belle des offrandes. Est-ce que tous les enfants sont devant? Ou il y en a encore Alors, bonjour les enfants. Vous allez bien? Vous allez bien? Voilà. J'espère que vous êtes tous et toutes en bonne santé et que la semaine, ça s'est bien passé. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que je pense que vous avez déjà entendue dans la leçon. Alors c'est l'histoire de 10 lépreux. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de cette histoire? Alors donc, c'était 10 personnes qui avaient une maladie qui s'appelle la lèpre. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi la lèpre? Qui entend? C'est une maladie où on a un peu la peau foncée. Oui, pas vraiment. En fait, c'est une maladie de la peau. Et en fait, la peau, ça fait des taches blanches. Et ça fait des plaies. Ça fait des plaies partout sur tout le corps. Et quand c'est vraiment très grave, on peut des fois perdre même un membre du corps parce qu'on ne sent plus rien. Donc, c'est ce qui est arrivé à ces 10 personnes. Ils ont eu la lèpre. Et en fait, à l'époque, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on faisait aux gens qui avaient la lèpre? En fait, déjà, il fallait qu'ils voient le sacrificateur, le prêtre, et c'est le prêtre qui décide s'il avait la lèpre. Et si cette personne avait la lèpre, elle ne devait plus habiter avec toute sa famille. Donc, cette personne, elle est rejetée. On le met en dehors du camp. Donc, elle se retrouve toute seule. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que Jésus est passé par un village et il y avait 10 lépreux. Alors, ils sont venus voir Jésus. Donc, ce qu'on peut déjà dire qu'en fait, ces 10 personnes, elles croyaient en Jésus. Ils pensaient que Jésus pouvait les guérir. Donc, ils ont fait quoi? Ils sont venus voir Jésus, ils ont dit, « Jésus, Jésus, aie pitié de nous. » Et Jésus, il a fait quoi, à votre avis? Il a couvert... il a dit tes péchés sont pardonnés. Alors, donc, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Allez voir le prêtre et montrez-lui que vous êtes guéri. Alors, vous pensez qu'ils sont allés voir le prêtre ou pas? Oui, les 10, ils sont allés voir le prêtre. Et sur la route, ce qui se passa, c'est que, en fait, la lèpre a disparu. Ils étaient guéris sur le chemin. Mais un seul d'entre eux a reconnu, il a dit, « Oh, je suis guéri, je vais retourner voir Jésus. » Donc, il est retourné voir Jésus
il s'est mis à genoux et sur la route, il a remercié Dieu, oui, il a remercié Jésus sur la route et il a dit, je suis venu te remercier de m'avoir guéri. Et les 10 autres, ils sont quand même allés à Jérusalem pour voir les prêtres. Donc, en fait, dans cette histoire-là, en fait, on peut tirer plusieurs leçons. Mais la leçon que je veux que vous tiriez aujourd'hui, c'est que, en fait, il faut savoir remercier. Dans tout ce que vous faites, il faut savoir remercier, que ce soit les parents. Quand les parents vous font des cadeaux, des choses à la maison, il faut savoir remercier. Et aussi, c'est ça la leçon qu'il faut tirer de cette leçon, en fait. Voilà. Donc, et la prochaine fois, on va tirer une autre leçon de cette histoire. Mais pour aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que il faut savoir remercier les autres et remercier Dieu avant tout, parce que ça nous fait du bien. Quand on sait remercier, ça nous fait du bien. Donc, les 10 lépreux, ils étaient guéris, mais ils étaient tous guéris de la lèpre, mais celui qui est revenu voir Jésus, il a gagné quelque chose en plus. Parce qu'après, Jésus, à la fin, il a dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Donc lui, en plus, on pense que lui, il est sauvé. On peut peut-être supposer même on le verra peut-être dans le ciel quand on y sera tous. Voilà. Merci d'avoir écouté et bon sabbat à tous. Mahafinaritra ny miaino ny tantara zay natokana ho an'ny ankizy tamin'ity maraina ity, satria mifanojo indrindra amin'ny zavatra rehetra zay mbola ho ambarantsika amin'izao fotoana izao. Faly dia faly ny tenako manoloana ny reto tapaka sy namana rahalahy sy anabavy vahiny sy ireo zay manaraka antsika amin'ny alalan'ny tranokala ny rahabantsika rehetra toko. Amin'ity maraina ity isika dia iresaka ny amin'ny atao hoe vavaka mitondra fanovana. Satria amin'ity tontolon'ny andro ity, manerana ny fédération misy atsika dia natokana ho andro hitolomana am-bavaka manoloana an'ireo ezaka lehibe hatrehantsika. Anisan'izany ilay hoe fanantenana 724. Misy tantara anankiray izay hijanonantsika ela, dia ilay tantara ao amin'ny tantara faharoa toko faharoapolo ka ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny farany. Manoloana an'io teny lava dia lava io, nefa mafonja dia mafonja ny dikany, dia akalesona dia avy any Syria ho avy hiady aminao, ary indreo izy ao rezon Tamara NJD zany dia natahotra Josafata ka nanatrika tsara hitady an Jehova sady niantso andro fifadikanana ho an'ny tanin'ny Joda rehetra. Dia niangona ny Joda angataka famonjena amin'ny Jehova, eny avy tamin'ny tanàna ny Joda rehetra hitady an Jehova izy. Raha jerena ny tantara
ary raha jerena ny toerana zay anehoana ny ty toe-javatra itya dia hita fa ny Joda sy Jerosalema dia nodidiny reto tafika maro samy hafa ireto dia nitafika ny Amonita sy ny tafika zay voalaza eto hoe Moabita, ary tsy vitan'izany ihany fa na ny any ambony na ny aty atsinanana na ny any avaratra ary na ny any atsimo aza amin'ny alalan'ny ranomasina dia efa vonona daholo izy rehetra reo hanafika any Joda, hanafika any Jerosalema. Tsy vitany hoe miaramila 3 sy 4 ihany fa miaramila anarivorivona manalinalina mitonga hanafika andreto zanak'Andriamanitra ireto. Zao nefa ny zava-misy voalazan'ny tantara fa i Josafata mpanjaka zay manana ny fahaizana ary manana ny fahendrena dia efa niomana tamin'izany ady izany, ary ny tafika zay tariny dia anisan'ny tafika hery, nefa manoloana an'izany fiantsiana sy ady zay tiany reto Moaba sy Amona, taranaky Amona sy ny sisa manodidina ny Fenisiana koa, ny Siriana tonga tamin'izany dia voalaza fa natahotra Josafata. Eritrereto hoe itsika rehetrarehetrareto, enganeka tsisy izany. Eo amin'ny 200 mahery eo sika tamin'ny andro zany, tamin'izany fotoana zany. Hodidininy ty tanànany Saint-Cloud ty daholo isika rehetra hoe hiady amintsika hono izy ireo. Olona amanarivorivony hiady amin'ny olona eo amin'ny 200 mahery eo. Anahoana re isika? Ahoana na mpitendry zava-maneno, anahoana nareo? Tamin'izany fotoana zany ny fiediana dia vy, lefina, sabatra, vato, afo. Fa ny anisan'ny fitaovam-piadiana lehibe indrindra tamin'izany fotoana zany dia ny akamaroan'ny olona. Rehefa betsaka ny olona dia mety mahery vaika ny fandresena. Tsy mahagaga raha atao amin'ny Salamo fa 7:20 dia voalaza fa lova avy amin'ny Jehova ny 1:7-4 dia hoe lova avy amin'ny Jehova ny zanaka maro, kanefa amin'ny teny fototra dia hoe zanakalahy. Ary voalaza eo amin'ny 9 manaraka fa toy ny inona ireo zanakalahy reo? Zanatsipika. Tamin'ny andro jiosy fahizay zany ary tamin'ny andro fahizay isaka miteraka lahy-kely zany ny fianakaviana dia fitaovam-piadiana vaovao io. Satria rakaraky ny abetsahan'ny lehilahy rehefa misy ady, raha sendra be novitsy dia tsy maintsy mandresy ianao. Zany ny toe-javatra mitranga, ary mazava ho azy fa na dia manana ny fitaovam-piadiana mahery vaika sy vatan-dehilahy zay zatra ny ady no zary ny mpanjaka Josafata aza, Josafata dia voalaza eto fa nanina izy? Natahotra. Natahotra izy. Natahotra satria nitambara ny reto firenena rehetra ary nodidin'ny firenena rehetra izy. Natahotra Josafata. Zay ny toe-javatra voalohany. Zavatra faharoa dia voalaza fa tsy nijanona tamin'izany fahatahorana izany Josafata. Sika koa ry havana raha ohatra ka misy olana mahazo atsika, raha tian'Andriamanitra sika, raha mankatoa an'Andriamanitra sika, raha miankina tanteraka amin'Andriamanitra sika, dia tsy hijanona eo amin'ny tahotra. Satria ny tahotra dia mampipararetra. Ny tahotra dia mampitoetra eo amin'ny toerana anankiray, tsy afa mandroso ary tsy afa miemotra.
fa Josafata kosa dia voalaza eto fa nitady vahaolana izy ary ny vahaolana zay nataony dia tsinona fa niantso fivoriana izy matetika miteny hoe fivoriana masina ny tena hoe fivoriana masina dia ny fivoriana zay misy ny vavaka misy ny fiderana an'Andriamanitra misy ny fanehoana ny alebiazan'Andriamanitra amin'izao fiainana izao niantso fivoriana izy ary niantso fifadikanana koa ny fifadikanana fa izay dia fanehoana fa vonina ny anafoana tanteraka ny tena ny olona anankiray ka etsy tanteraka eo anatren'Andriamanitra ny fifadikanana mantsy dia karazany hoe fahafatesana anankiray andalovana satria mitsatra tsy misakafo ianao ny sakafo anefa ny mampaninana antsika mahavelona antsika tamin'ny andro fa izay rehefa hoe ifadianana sy mivavaka dia fanehoana fa fanafoanana tanteraka ny tena ary fangatahana an'Andriamanitra hiditra antsehatra amin'ny lafin-javatra rehetra dia nahita vahaolana Josafata voalaza eto fa nantsony ny fiangonana rehetra niangona ny Joda angataka famonjena ary famonjena amin'i Jehova ny mpanjaka mihitsy no nandray ny fitenenana ary ny toroteny mpanjaka mpitoroteny Josafata ary zavatra zay nitoriny raha mandingitsika rehefa tonga any amin'ny tokantrano any ny 15 ka hatramin'ny 12 atsika vakinaingakaingana izany makataka atsika ao amin'ny tranokala koa anaraka an'izany famakian-teny izany ary Josafata nitsangana teo amin'ny fiangonan'i Joda sy Jerosalema atao amin'ny trano Jehova teo anoloan'ny kianja vaovao ka nanao hoe ry Jehova Andriamanitry ny razanay tsy ianao va no Andriamanitra ny an-danitra hoy ianao no nanapaka amin'ny fanjakan'ny jentilisa rehetra ary eo an-tanan'ny hery sy ny fahefana ka tsy misy mahasakana anao tena teny feno finoana mihitsy izany teny nambarana izany natahotra izy nefa rehefa nitodika tamin'Andriamanitra izy dia tsy ny olana intsony no hitany matetika isika rehefa misy olana mitranga amintsika dia ny olana no hitantsika ary ny olana aza dia ndraindray arakaraka ny atahorantsika no mampanahoana an'ilay olana mahalehibe na lehibe ary melehibe ihany ary tsy vita any rehefa lehibe dia safotry ny olana io tsika tsy mahita intsony ny maso na ny heritreritra hoe aiza ny efa rany ty olana ity Josafata kosa dia tsy nijery ny olana manoloana ny olana hoy izy hoe dia misy Andriamanitra lehibe noho ny olana eto dia voalaza fa niantso an'Andriamanitra izy ary tsy vitan'izany ihany fa notononony eto daholo ny teny fikasana avy amin'Andriamanitra eo amin'ny teny manaraka dia izy hoe ry Andriamanitra tsy anaova no nandroaka ny mponina amin'ity tany ity hiala teo anoloan'ny Israely olonao ka nanome azy mandrakizay ho an'ny taranaka Abrahama sakaizanao ary noho nataty izy ka nanao fitoerana masina teto ho amin'ny anaranao sady nanao hoe raha manjoanay ny loza na sabatra na famaliana na arety mandringana na mosary ary hitsangana manatrika ity trano ity manatrika ny fiangonana zany manatrika an'ilay fitoerana masina rehefa nanao an'io fitoerana masina io mantsy ny zanak'Israely fa izay dia hoy izy hoe atsanganareo fitoerana masina ary indro zaho monina eo aminareo eto zany a Josafata dia mbola mamerina ny zavamisy tokony zavamisy eo amin'ny zanak'Israely fa izay dia ny hoe Andriamanitra angitsy lavitry fa eto anivontsika matetika isika dia rehefa verivery eo amin'ireo olana mahazo atsika dia matetika hoe fa aiza ry eo Andriamanitra io
ry havana Andriamanitra tsy mihetsika mihitsy fa tsika no mihetsikaetsika. Ary dia hoy izy hoe Jerosalema, tanàna masina, eto Jehova. Hitaraina aminao amin'ny fahorinay dia hiaino anao ka hamonjy. Zany teny fikasana. Koa indreo ny taranaka Amona, Moaba ary ny avy any an-tendrombohitra Sera tena voadidinina amin'ny reo fahavalo mihitsy Josafata. Tsy tantsoa izay atao. Ilay tsy navelanao ho tafian'ny Israely fony izy nivoaka tany amin'ny tany Egipta. Ka nivily fa tsy nandringa anazy. Nefa indreo izy namaly ratsy anay ka avy androka anay amin'ny lova nomenao anay. Ry Andriamanitra io, tsy tsara azy va ianao, fa izahay dia tsy manan-kery. Fa le mem-panahy tsy misy tahaka izany. Josafata dia manana ny miaramila tsara ofana indrindra tamin'izany fotoana izany. Ananany daholo zava-drehetra kanefa dia izy hoe tsy manan-kery izahay. Mitodika aminao izay Andriamanitra. Ary tsy vitan'izany ihany, fa ireo olona betsaka ireo. Raha dika amin'ny teny tsotra tahaka ny tenentsika teo dia jereo ireo fiadiana be dia be. Raha mihoatra amin'ny fiadianay dia bitika sy kely izahay. Izay avy amely anay, koa tsy hitanay izay ataonay, fa ianao no andrandray ny masonay. Manoloana ny zany toe-javatra izany, eny dia tsika aza na ny olana miatra antsika, na reo fiaikana izay atrentsika, na reo ezaka fitoriana atrentsika, be dia be ireo olana izay mety mitranga amin'izao fiainantsika izao sy ny fanandramana iainantsika andavanandro. Kanefa dia Josafata, tahaka ny Josafata, dia antsoin'Andriamanitra koa tsika mba hiandrandra. Indraindray misy olona mampitahotra mihitsy ny amin'ity fiavian'i Jesosy Kristy. Zavatra hitranga tsy ho avy ny lalàna momba an'izao. Nareo ve vonona e? Efa nandositra ve nareo ka mandeha any amin'ny tany anankiray izay mba hany no azo herena amin'izao fotoana izao? Fa misy matsy olona manao an'izany amin'izao. Ary manadino fa Jesosy dia nilaza hoe rehefa tonga ireny fanambarana fa ho avy tsy ela izy dia hoy izy hoe anao ahoana ny lohanareo izy isy? Andrandrao ny lohanareo. Andrandrao ny lohanareo. Raha ohatra sika miondrika foana isaka misy olana ry havana, jereo inga hoe miondrika. Jerena dia lasa takaitra amintsika hoe reny ny kristianina, jerena daholo ny kristianina rehetra, ohatr'izao daholo. Andriamanitra dia milaza hoe andrandra. Aleo tsy miondrika fa aleo miandrandra. Ena dia ho tratra ny torticolis aza. Aleo hiandrandra mandrakariva. Zany ny vahaolana men'Andriamanitra any Josafata. Ary zavatra nitranga dia izao. Manoloana izany vahaolana izany, dia ny Joda rehetra mba amin'ny vady aman-janany dia samy mitsangana eo anatrehany Jehova. Nantsona na ny ankizy, nantsona na ny lehibe, na ny tanora, ny ara-mivavaka daholo. Misy zavatra izay mahatonga an'Andriamanitra hanova hevitra mihitsy rehefa mahita ny fiangonana rehetra miray hina dia miditra an-tsehatra Andriamanitra. Indrindra miray hina mivavaka. Be dia be izany fanandramana izany. Tsy laza naran'olona fa nisy rahalahy anankiray izay narary mafy mihitsy izy tamin'ity toerana ity. Fontsika tary amin'ilay toerana anankiray izany. Tany izany ataontsika hoe testameta taloha, ato ny testameta vaovao. Dia nivavaka, niantso fivavahana,
tonga daolony rehetra atao anatin'ilay trano ilay tokantrano ary tamin'ny fomba mahagaga niditra nitsehatra Andriamanitra dia mbola tsy miova hatramin'izay anio ary mandrakizay. Vahaolana mitaky ny teny fikasana avy amin'Andriamanitra, vahaolana miandrandra amin'Andriamanitra, vahaolana dia ity koa ny fanambarana fa rehefa re zany rehetrarehetra izany dia nisy mpaminany nitsangana Jaziela, voalaza eto, zanaky Zakaria, zanaky Benaia, zanaky Jehiela, zanaky Matania, Levita amin'ny taranaky Asafa, dia voatsindry ny fanahy masina izy teo fanahy Jehovah izy teo amin'ny fiangonana ka nanao hoe miaino anareo ry Joda rehetra ry mponina Jerosalema, ity zany valim-bavaka sy valiny fitarainana zay nataony Josafata. Andriamanitra mantsy dia mamaly vavaka izy rehefa raisina amin'ny teny fikasany Andriamanitra. Ary rehefa tonga miety eo anatren'Andriamanitra na mivavaka na amin'ny fifadikanana ny olona anankiray. Miova ny sain'Andriamanitra tahaka ny fisainany tamin'ny Ninive. Ordanako hosombaiko ty Ninive ity, kanefa rehefa nitory Jona, mpaminany Jona, dia niova fo ny Ninivita rehetra. Ary nanao ny oatra mety mihitsy aza amin'ny mpanjaka fahizay, fa tsy vitany hoe ny olona rehetra na sain'ny saona ny valina lavelona, fa ny biby koa niova ny sain'Andriamanitra. Andriamanitra tsy miova fa eo anatrehany fanetretena lalina ataon'ny olona anankiray, io lanitra manontolo io dia miova. Ary dia hitantsika eto fa nivaly ny vavaka izay nataon'ny Josafata. Miaino ry Jerosalema, ianao ry Josafata mpanjaka. Zao no lazainy Jehovah aminareo, aza matahotra na mivadi-po ny amin'ireo olona betsaka ireo. Betsaka le olona nefa aza matahotra. Fa tsy anareo ny ady, fa rehefa niandrandra tamin'i Jehovah ianareo dia zaho ny tompon'andraikitra n'io ady io. Mampatsiaro anareo anina re zany teny izany hoe zaho ny tompon'andraikitra ny ady. Exodus 4:4. Zaho ny tompon'ny ady, zaho ny ady aminareo, ary nareo anina izy? Angina. Ary dia miverina eto indray ny toe-tsain'Andriamanitra zay tsy miova, omaly, anio ary mandrakizay. Ary zany teny zany dia mbola azony ampiarina amin'ny fiainanisam-batan'olona. Ninona zavatra sedraitsika tao amin'ny leson'ny sekoly sabata dia nilaza isika hoe ahoana nafantarana hoe ny olona anankiray dia mijoro amin'ny fahamarinana tenin'Andriamanitra. Sika rehetrarehetra ireo zao dia afaka mijoro sady mihitsy zao hoe manaja tsara ny andro sabata, satria eo daholo tsika rehetrarehetra. Ahoana nafantarana hoe tena ao marintsika rehefa tonga ny fisedrana. Zay nafantarana hoe tonga ny fisedrana. Na ny fitiavana izany, nisy tovolahy anankiray zay mbola averiko eto ilay tantara, nanoratra tamin'ny fofombadiny izy hoe raha misy anarana mitovy dia oka tsy horaisina ho azy izany. Ry Henriette Malala, manoratra anao ty taratasy ity aho, fa na dia avy dia avo aza ny tendrombohitra dia iakarako izany mba hitako ny tavanao tsara tare. Ary dia na dia mafy aza ny loasa sy ny rano be dia tsy raha oko izany, fa ilomanosako na dia misy aza ny tafio-drivotra idirako daholo zany rehetrarehetra izany. Ary na dia avy be aza ny fahavaratra sy ny cyclone dia isidinako daholo ny zavadrehetra hoy izy. Dia ery ambany izy hoe tiako ianao, hoy Henri, sao dia misy anarana Henri ato. Ary dia ery ambany ary dia misy hoe PS, post scriptum, zany hoe zavatra kely ambara alohan'ny
amaranana taratasy posta scripton azafady a ary malala fa raha sendra avy ny orana rahampitso a dia tsy tonga aho eona aminao aiza ny fitiavana ryavana tsy maintsy sedraina ny zavatra etra tena tian'andriamanitra ve sika tena mino ve tsika fa andriamanitra tena misy ary tena mino ve fa andriamanitra mamaly vavaka tsy maintsy misy ny fisedrana ary amin'ny fisedrana rehetrarehetra dia andriamanitra tsy milaza hoe mangataka mba hisory ty fisedrana ity andriamanitra tsy vo maika aza tian'andriamanitra zany fisedrana zany mba hanehoany ny tena voninahiny mba hahatonga atsika iantso amin'andriamanitra hoe alleloia de raina ny anaranao ry sadraka sy mesaka ary abedinego rehefa niditra tao amin'ny zany atao hoe fiankohofana tsy nikoka teo anatrian'lay sarivongana natsanga ny nebokadnezara dia voalaza fa andriamanitra tsy tonga dia nanao pompier izy ka tonga dia andriamanitra o vonoy io afo io hoe andriamanitra hoe mandehana avelo andeha ny zanako fa matoky ary eo nininona fisedrana amin'nytragna matoky ary eo ary dia miditra nysetra mandrakariva andriamanitra ary zany zavatra nitranga eto andriamanitra dia tsy miova za dia hiady ho anareo exodosy 4:4 fa misy kosa marina fa tsy ao anatin'ny tranokala izany a tadidio tsara ty 14.14 exodosy 14:14 zany a jereo eo amin'ny jauna 14:14 14.14 ihany a tsy miala eo tsika inona zavatra mitranga ao jauna toko 4:4 rehefa miady andriamanitra ho atsika inona zavatra ambara eto jauna toko 4:4 ka ny 4:4 ao no izy raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany ary zay no nataon'andriamanitra amin'ny josafata eto voalaza eto fa rahampitso aza matahotra rahampitso dia midina iady aminy ianareo na vitsikely aza ianareo mandehana fa ny teny dia avy amin'andriamanitra ary andriamanitra dia hitaridalana anareo hoy izy hoe indreo hiakatra amin'ny fiakarana ziza izy ary ianareo ahita azy eo amin'ny farany loansandrika tandrifin'ny efitry jerenela tsy ianareo anefa no hiady amin'izy amin'ity mijanona tsara fa ho hitanareo ny amonjeny jehova anareo ry joda ry jerosalema aza matahotra na mivadi-po averimberiny foana le hoe aza matahotra satria dikan'izany dia zao aza jerena io olana io fa iza ihany jerena tsika malagasy dia indraindray rehefa manome toky olona dia za ihany jerena e za ihany jerena fa aza jerijery naizanaiza dia hoy izy hoe raha mpitso dia mivoa hiady aminy fa jehova no momba anareo dia inona navaliny fiangonana ny ankohaka tamin'ny tany jesofata ary ny joda sy ny mponina rehetra tany jerosalema ny ankohaka teo anatreny jehova koa ka mivavaka tsy ampiny hoe mivavaka mangataka mivavaka misaotra mivavaka makasitraka zany dia anisan'ny mivavaka daholo ndraindray tsika dia maika tokoa ny angataka kanefa kin'andriamanitra sika mba hiakasitraka ary dia voalaza eto fa tampinoana mihitsy noho ny vavahan'izy ireo dia nitsangana ny levita taranaky ny keatita ny taranaky koraita mba hiderany jehova andriamanitra ny israely tamin'ny feo mahery indrindra zava-misy zany dia tsotra ny zavatra hitantsika eto nivavaka izy dia nivaly tamin'ny alalan'ny mpaminany ary tsy vitan'izany ihany fa nandeha ampinoana sahady no iainan'izy ireo izany fandresena izany taka ny teniny ao amin'ny abakoka toko 2:4 dia ny hoe ny marina dia velona amin'ny finoana
eto mihitsy zany a dia tena azo lazainy hoe zay natao hoe fanamarinana amin'ny finoana mahatoky an'Andriamanitra mandray arabaky teny ten'Andriamanitra ary dia ny hira izy ireo ary ny fomaraina koa izy dia niaingana kany anefitra te koa ary no nivoaka izy dia nitsangana teo Josafata ka nanao hoe mianoa ary Joda sy ianareo ripony eto Jerosalema minoan Jehovah Andriamanitrareo dia ho tafatoetra ianareo minompa aminany dia ambininy ianareo ary rehefa niara-ny hevitra tamin'ny olona izy dia inona ny zavatra nataon'i Josafata tsy nandeha tany amin'ny jeneraly sy mpitartafika rehetrarehetra Josafata fa iza no niaonan'i Josafata mba hitondra an'izao ady izao voalaza eto fa niara-ny hevitra tamin'ny olona izy dia nanendrim-pihira ho an'i Jehovah ny dera amin'ny fiaingona masina raha mivoaka eo anoloan'ny olona efa voaomana hiady ka nanao hoe miderany Jehovah fa mandrakizay famindram-pony ary raha vao nanomboka ny oby ny dera ireo dia inona ny zavatra nitranga ny olona tia mioby midera an'Andriamanitra inona ny zavatra hitantsika eto hoy Andriamanitra amin'izy ireo hoe ny anjaranareo a dia ny miderahy fa ny anjara kosa ho Jehovah dia mamely ny fahavalo samy manana ny asantsika nareo dia miderahy nareo dia matoky ahy nareo dia manandratra ahy nareo dia manome voninahitra ahy fa izaho kosa zany ny anjaranareo fa ny anjarako hoy Jehovah dia mandeha miady ho anareo ary zay tokoa ny zava-misy voalaza eto fa ny andiny manaraka ary raha vao nanomboka ny oby sy ny dera ireo dia nasain'i Jehovah otrika amely ny taranaka Amona sy Moaba sy ny avy any tendrombohitra Seira zay avy any amely ny Joda ka dia resy ireo dia nitsangana ny taranaka Amona sy Moaba namely ny avy any tendrombohitra eto zany a dia le fahavalo zay niombona dia lasa fahavalo ny ady ny avy any tendrombohitra no tafiany Moaba sy ny Amona ary dia voalaza eto ny manaraka namono sy nandringa anazy ary noho ny voaringa ny mponina Seira dia ny fandringana kosa izy samy izy ihany rehefa Andriamanitra mihetsika dia azafady fa mampiasa le fiteny anankiray aho na ny fahavalonao aza dia mivavahady olony eo amin'ny lohany eo tsisy tsony lôzika tsisy tsony lôzika rehefa Andriamanitra miditra antsehatra satria Andriamanitra dia mahay zavatra rehetra mihoatra no ny eritreretintsika ny zava-bita an'Andriamanitra mino aho fa mity ezaka lehibe hatrehan'ny fiangonana mandritra ny taona 724 ity dia hitondra zava-baovao sy zava-dehibe ho an'ny fiangonan'Andriamanitra ena dia any amin'ny tokantranontsika koa aza satria amin'Andriamanitra dia tsy misy ny olana kely ary tsy misy ny olana lehibe fa amin'Andriamanitra dia misy foana ny vahaolana ary izay indrindra ny dirantsika ao amin'ny ty tapany fahatelo farany ity dia hoe mitondra fanovana Andriamanitra rehefa miditra antsehatra misy zavatra miova foana ary zavatra miova dia tsy inona fa ny olona tia vavaka ny olona tia mitolona-bavaka ny olona tia miatrika zavatra rehetra miaraka amin'Andriamanitra dia mihoatra noho ny eritreretintsika ny zavatra tanteran'Andriamanitra mihoatra raha mivavaka ianao ka mieritreritra zavatra anankiray amin'izany vavaka izany dia tadidio fa mbola misy zavatra sokafan'Andriamanitra manoloana an'izany vavaka izany raha mivavaka ho tonga endry ianao dia mbola misy zavatra hafa mbola sokafan'Andriamanitra mihoatra noho izany fahendrena izany ninona zavatra angatantsika amin'Andriamanitra dia ambarany tantarantsika eto tantara hitantsika eto fa mihoatra ny eritreretintsika ny zavatra entin'Andriamanitra mihoatra ary zay natao hoe
fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Fahasoavana. Zany hoe na dia mivavaka atsika dia tsy famendrena avy amintsika izany valim-bavaka izany. So tsika ka manao témoignage ka nanao hoe noho ny vavako sy tsia Andriamanitra dia mbola manao mihoatra noho ny vavaka ataotsika. Tondra fanovana ary dia ny hira ireto vahoaka ireto, ny dera ireto vahoaka ireto, tsy vitan'izany ihany fa ny fahavalo rehefa nandositra dia nametraka ny arena rehetrarehetra. Voalaza eto fa nahazo arena daholo ny tsirairay avy. Hita eto fa ny 9:20 ary avy namabo azy Josafata sy ny vahoakany dia nahita arena betsaka fanaka sarobidy ka dia namabo mihoatra noho izay zaka ny oentina ny olona rehetra ary nandritry ny 3 andro dia nanangona arena. Tsy fantatra ohatrany ahoana zany hoe manangona arena mandritry ny 3 andro avy eto amin'reto fahavalo izay mpanan-karena be reto fa dia nisaotra an'Andriamanitra ny rehetra ary tamin'ny andro faefatra dia nivory tao amin'ny loasa beraka izy fa tany nisaorana an' Jehova ka izany nanaovan'izany teny hoe loasany beraka mandraka androany. Koa dia niverina ny lehilahy rehetra tamin'ny Joda sy ny Jerosalema ary Josafata nitarika azy akany Jerosalema indray tamin'ny fifaliana fa Jehova nampifaly azy amin'ny fahavalony ary tonga tany Jerosalema izy nitondra valisy lokanga ary trompetra ka nakao an-trano Jehova ary ny fahatahorana an'Andriamanitra nahazo ny fanjakana rehetra manodidina no ny efa reny fa Jehova no niady tamin'ny fahavalon'i Israely ary nandro fa izay ny fanjakan'i Josafata ka nomen'Andriamanitra fiadanana tamin'ny manodidina azy. Ry havana, ny vavaka dia mitondra fanovana. Raha mbola tsy nanandrana an'izany ianao dia tadidio fa na dia androany ihany dia asehon'Andriamanitra aminao ny zavatra izay efa nataony fahizay satria Andriamanitra dia tsy miova. Misy vavaka tianao atao ve amin'ity maraina ity? Tonono ny anaran'i Jehova. Misy vavaka tianao atao ve ny amin'ny fampandrosoana n'ity fiangonana ity amin'izany ezaka lehibe izany? Tonono ny anaran'i Jehova ary takio ny teny fikasana rehetra izay nataony fa ianao dia tsy mitovy tsy ambany ary tsy ambony fa mitovy amin'ny Josafata daholo tsika tsirairay avy manoloana ny fiaikana manoloana atrehantsika manoloana n'izay zava-misy atrehan'ny fiainantsika na raha tokantrano izany na raha mpibeloma izany na raha ara-panahy izany Andriamanitra dia tsy miova hatramin'ny omaly ankehitriny ary mandrakizay. Tian'Andriamanitra mba velombelomina ao an-tsaintsika izany tantara izany ary tsy misy afa-tsy ny fanehoana ny fideranan'Andriamanitra isan'andro, fitononana ny zava-bitan'Andriamanitra. Mba tadiditsika ve ny zavatra nataon'Andriamanitra amintsika hatramin'izay ny ainatsika izay? Sa ny zavatra ratsy nataon'ny olona ny tadiditsika tsy manondro olona aloha zay ve ny tadiditsika ary mahagaga fa ny zavatra ratsy nataon'ny olona ny tadidy foana mijanona ela be eo amin'ity vata fandraisam-peo ato ity fa raha ny tian'Andriamanitra dia ny hoe zay zava-tsoa rehetra nataon'Andriamanitra tany sao satria izany dia ohatran'ny mampatonga an'Andriamanitra anao hoe zay no hitanao mbola hita zava-tsoa lehibe noho izany ianao. Zany fandriko amin'ity fiangonana ity amin'ireo ezaka maro samihafa sy ny zava-tsoa rehetra izay tian'Andriamanitra ho tanterana amintsika. 14.14 Jehova miady ho antsika. 14.14 Jaona vitan'i Jesosy ny zavatra tanterahan'i Jesosy amin'ny zavatra rehetra. Mino aho fa hitondra fanovana ao antsika fanandramana vaovao ataontsika amin'izany vavaka izany. Fifadikana na vavaka, tolona mibavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
iara-itsangana ivavakantsika tompoko. Endry Andriamanitra rainay tsara indrindra ianao. Lay tsy miova fa feno famindrapo ary tianay amin'ny fitiavana tsy mety levina. Misaotra satria mbola nampatsehivina ho anay androany. Miteny ianao tamin'ny alala ny teny izay nalefanao ho anay hoe antsoy aho dia ho valiko ianao ary enehoako zava-mahagaga sy saro-patarina izay mbola tsy fantatrao. Koa misaotra noho ny amin'ny teny izay mitondra fiainana vaovao, fanovana vaovao ho amin'ny tsirairay avy ho amin'izay rehetra nandre zany teny zany. Ka hitondra fiainam-bavaka ampiova ny fiainany tsirairay ho amin'ny fahazavana, ho amin'ny fihedanana dia ilay tanjon'i Jesosy ho anay. Koa mangataka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay androany mba hiala avokoa ireo olana rehetra manakana anay, tsy ahafahanay mandray anao sy hitoerany fanahy masinao Andriamanitro. Mangataka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay androany mba ho rava ny planinay izay rehetra ataon'ny Satana izay mibana anay tsy ahafahanay mamita ny asanao, mba hamitanay ny mission ny tsirairay avy izay nanondranao anay ka hafaly anao Andriamanitro ny androm-piainanay. Koa zao andro anio zao dia ho tsarovanay isanandro fa satria hanome valim-bavaka ianao. Koa misaotra sahady izay Andriamanitro ny amin'ny valim-bavaka fa ianao mandrotsaka ny fanahinao mahery ahatonga ny tsirairay avy eto ho tonga fedina mahery vaika, ho tonga voninahitra ianaranao, hitondra babo maro hahita ny fahazavanao. Koa ny asa fitoriana izay atao dia atao eo ambany fitarihan'ny fanahy masina mba ho amin'ny famendrehana ny tsirairay avy. Ary ho ankasitranao zany Andriamanitro ka ho sitraka eo anatrehanao avokoa ny fiainanay, ny hira fiterana, ny asa mandrara, ny talenta, ny zavatra rehetra sy ataonay. Asandratray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izany vavaka izany. Misaotra ray malalo noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mbola hiary vavaka ho an'ny reo izay tsy mifady hanina tsika fa andray ny sakafo rehefa avy eo hivavakantsika tompoko. Raha eo aminay reto mbola misy tsy afaka hifady hanina anio fa lehibe ny famindraponao momba anay tsirairay avy. Koa mangataka ny fankasitrana avy aminao Andriamanitro mba ho tonga aina, ho tonga nofo fifaliana zany sakafo zany ho andreo izay mandray azy. Ary anome hery fifaliana ho andreo izay nitarakarako ianao. Misaotra tompo noho ny amin'ny anaranao masina. Amen. Andriamanitro, tsapanay ny fidiranao an-tsehatra amin'ny fiainanay ary raha andao n'ity toerana zay dia aoka mitsodrano izay tsy niova hatramin'izay nomenao any Arona sy Mosesy mbola hiatra aminay amin'ny fomba mahagaga koa amin'ity sabata ity sy amin'ny androm-piainanay. Hitahinao ny tompo ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka ameno anao ny fahasoavany, anandratra ny tavany aminao ny tompo ka nome anao ny fiadanana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.